Fa le ravantsika rehetrarehetra mbola Mayanga ihany ty tonga sondray eto amin'ny Mayanga TV a. Za moa zany dia anisan'ny olona anankiray miasa ao amin'ity page hoe Mayanga TV ity a. Ka androantsika amin'izao fotoan'izao dia ity Fianaratsoa aty amin'ny renivohitry Betsileo moa zany mazava ho azy a. Ka makasika an'izay Betsileo izay ihany no horesantsika androany. Sy inona izany fa ny anarana Betsileo. Erantsika mahafantatra moa zany fa amin'ny anarantsika dia misy ny anaranao amin'ny copie ary misy ny anarana fiantsoana. Ary erantsika mahafantatra ihany koa fa ho an'ny Betsileo tsy haiko moa zany hoe erantsika mahafantatra na mbola tsy fantatra reo izy fa ho ampahafantariko zany androany hoe an'ny Betsileo dia misy anarana somary spécial zay ihany fa saingy hoe rehefa tena dinihana izy dia haiko tsy spécial fa nisy ny andohany. Ka amin'izao fotoan'izao zany ny tenako dia misy Betsileo iray mihitsy ity Betsileo zay hiringiriny, Betsileo tsy vaky volo mihitsy, tsy vaky volo, tsy haiko na vaky volo ery na tsy vaky volo fa hiringiriny mihitsy izy hantanitsika ho asaitsika manazava izay resaka anarana zay. Fa miarabanao tovolahy. Salama aby io, dia tsika zany somary atao mba ambonimbony kely ny feo satria amin'ny direct amin'ny télé zany ty zavatra ho ataotsika ty. Ianao ve tompoko Betsileo? Tompoko. Fa sao de katolika? Katolika. Izy masy misy le fomba fiteny hoe Betsileo ve nareo moa katolika? Eny ary moa zany tsisy idira le katolika amin'izao fotoan'izao le malaza be fa sangisangy raha andalana fa ndraiky amin'izay ny tanana. Ka ankehitriny zany za dia te hanontany anao zany tovolahy hoe aminareo Betsileo ahoana ny fomba fiantsoana ohatra hoe Madame Victorine? Madame Victorine? Wiki, Madame Rohiki, Rahwiki. Ary ny hoe Monsieur Christophe? Batofy. Ary ny hoe Madame Bernadette? Bernadette. Ary le hoe Monsieur Razafy Mahatratra? Ralaija. Ary ny hoe Monsieur Joseph? Rajouge. Ary ny hoe Madame Perline? Ropery. Ary ny hoe Mademoiselle Méline? Tsalalina. Ary ahoana indray ny fiantsoana ny hoe Madame Julienne? Ralaine na bebelaine na mamalaine. Eny ary moa zany fa dia hoe Ralaine na bebelaine na mamalaine zany ny fitenenana anazy zany hoe le laine zany tsy miala tao ihany zany le izy amin'izay fotoan'izay dia azadino ny manao zay manipejy dia partageo ho an'izay olona te hianatra makasika ny anarana Betsileo ihany koa. Fa sao indraindray tonga aty Betsileo ka hitondratondrana hoe o Madame Julienne nao, Madame Julienne nao ve ianao va to dia hoe Oralaine be. Fa mialohan'izay rehetrarehetra zay nefa alohan'ny tena ifandondratsika tanteraka dia aleo mba ampitenenitsika kely le ry zany hoe mpanomezantsika hafatra farany zany ho anareo mpijery. Hafatranao farany ary ho antsika mpijery, tsy haiko na farany na mbola isy farany alohan'ny farany ho an'ireo mpijeryntsika mamitsika malalatsika ireo makasika ny fandarantsika androany. Eny ary moa misaotra betsaka nagny mainy fitenenana dia zaho moa zany dia sombaromba hiteny kely mikasika anay fa anay Betsileo moa zany dia malaza dia ho mpangery atanimbary dia ihany mba ahafantariny olona anay. Dia rehefa zany sy manandeha tagny aminay tagny dia nahita tay be dia be tany atanimbary tany na tahalaka tany dia zay io zany mahatonga anay hoa sa magnaky zay anay. Dia hoa anay keo zany hoe anay Betsileo zany dia ho sa mahay miteny français sa mahay miteny anglais dia ndraso ary fa meko ohatra kely agnareo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais exactement comment parler en anglais et en français. Et surtout, l'exemple en anglais. I'm going to show you how to speak in English very well. And we are the Betsileo. And we are the power in this world. Yes, motherfucker. Dia zay daholo ndray zany zay zany makasika video antsika anao fa dia sira daholo